jeu corporatif namana mpanagazety amidi Madagasikara Clémaravarina ny tompomarika voalohany amin'ity jeu corporatif ity izay natokana manireo mpiasa ny faninanana amin'ny volana May Jona ho avy izao no anatanterahana ity faninanana ity sy telo volana aloha araka ny nambarany namana Clémaravarina dia ampandrenesina sy ampahafantarina ny rehetra ny fisinyity faninanana ity mpitondra fanazavana mikasika izay ny namana Clémaravarina. Miasa kama zany mahatonga ny tsirikevitra koa hoe hitatra ny Majunga ny jeu corporatif amin'ny fahasivy amby roapolo sy ny telopolo ny volana Aogositra fa mialohan'izay aloha dia tsy mikanja be Mahamasina no famotoana ny 13 sy ny 14 Jona ohatran'ny mahazatra zany herinandro alohan'ny fetim-pirenena aloha ary ny mahafaly amin'izao dia tafaverina ao anatin'ny programa ny tsipi-kanety be izay tsy hita mihitsy moa izy teo aloha teo satria misy olana kely saingy izao izy zany dia tafaverina zany izay ngamba mampiditra hoe le taranja zany lasa enina no taranja ilanaovana akoatran'ny baolina hitra lovan'olona 7 dia eo ihany koa ny volleyball mixte tsy maintsy misy vehivavy ary eo ny basketball eo ny tennis anotokana lahy sy vavy eo ny belote izay tsy afaka ary farany dia ny pétanque izay ahitana hoe triplety lehilahy sy doublety vehivavy izay taranja enina zay zany ny faninanana amin'io 13 sy 14 io mbola faritana ihany kosa ny faninanana amin'ny jeu corporatif any Mahajanga satria miankina amin'ireo mpikarakara ny azo maritana azy satria raha hoe lalao tsy fanaon'ny Mahajanga mihitsy natao manahirana fa zay lalao mety miova raha mety tafiditra tamin'ny beach soccer ny any Majunga zay no ampetan'izy fa mbola ampandiniana azy fa ny fotoana fotsiny moa ndraikitra fa arakaraka mety tsy misy baolina kitra fa mety beach soccer na ohatran'izany zay mety fanao amin'ny plaza ngamba mety atao akoatran'ny basket sy misy gymnase rehetra ny akoatran'izay ngamba dia ny mampiavaka azy amin'ity satria fantatra ihany koa fimenimenoana ny olona amin'ny fisiany hoe mercenaire na ireo manan-karam-pilalaovana koa ara dia manomboka izao ihany koa zany dia tafiditra ao anatin'ny organigramanay ny fisian'ny commission de contrôle izay tsy azo ivalozana io commission de contrôle io zany nijery na tena mpiasa le olona na manan-karam-pilalaovana eto zany dia lanatsiny melo no hoan'izeo tsy vonona anaraka an'izay aleo izy tonga dia tsy mirotsaka aloha fa tsy andefitra ny commission io izay misy olona 5 mandrafitra azy izay fotsiny no asan'ny commission io rehefa madio mantsy ny lalao dia mahafinaritra satria tsy voalohany tsy hoe natao hoe fandresena akory ny antony andraisana anjara fa mandritra ny 2 andro zany mba mifalifaly natao hifaliana izy ka tsy mety raha vao misy zahatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna amin'ny fe ny jeu corporatif an'Antananarivo na tonga ny jeu corporatif an'Antananarivo hatramin'izao aloha mbola vitsy no mahavita ny vitany ary satria betsaka ihany mankatahaka fa na nisy any mpandray anjara ary mbola tsisy mahatratra ny jeu corporatif an'Antananarivo io izay mazava ho azy fa iarahana amin'ny commune urbaine Antananarivo eto amin'ny titan'ity zany niditra indray koa le association culturelle socio-culturelle Antananarivo Mahajanga. Ho an'ireo mpandray anjara nareo mpikarakara aiza no tokony anatiny roviana manomboka ny fisoratana anarana ho an'izay vonona. Ny fisoratana anarana efa afaka atao aty aminay aloha hatramin'izao fa any amin'ny faraparany rehefa le herinandro farany iny izy no mahazo borao Mahamasina ny porte 6 ohatran'ny mahazatra izay fanaovana azy fa na izany na tsy izany efa manomboka ny fizarana ny invitation any anatiny any zany efa mamaritra hoe aiza ny aloha ny fandraisana anjara fa ny tenanay ihany moa zany mikarakara aloha mara-pahatonga an'izay herinandro mialohan'ny lalao zay zay andray anjara rehetra zany dia afaka miantso anay mazava ho azy satria mora hita ny misy anay. Tenenao tao hoe hitatra ny Mahajanga
hoan'ireo mpandray anjara zany raha misy te handray anjara avy any Mahajanga hijery sahady handray anjara hoe mitsiro n'izany corporatif zany afaka mandray anjara fa izy amin'le aty Antananarivo io inona ihany koa no mety hoe anjara raikitry ny mpikarakara manoloana an'izay. Izay indrindra no mahalala azy efa azo lazaina hoe aparitaka ny Mahajanga koa zany ny fanasana ho an'Antananarivo ho an'ireo zay te hanandrana sahady mitsiro n'izany corporatif zany.